Efa ndresaka ny vaovao eo anivon'ny orinasa fanalamanga izay ihany isika dia miara-miasa akaiky amin'ny orinasa BDF moa ny orinasa fanalamanga amin'izao fotoana izao amin'ny fampiroboroboana ny CAP-arina champignon de manioc ny tanjona dia ny ampiankarana ny vokatra 2 taona isa-taona. Sehatra iray vaovao izay iasan'ny orinasa fanalamanga ny fambolena ny antsoina hoe champignon manioc izay akora ampiasaina amin'ny fanamboarana fanafody. Orinasa fanalamanga aloha zany mahazo vola mazava ho azy fa ny tena tombony amin'io zany dia ny mponina velona amin'ny anatin'ny fanalamanga manodidina zany mahazo asa zany sy mahazo vola zany hoe raha miteny vahiny moa izy dia hoe activité génératrice de revenu ho an'ireo mampiasa manodidina ireo zany. Zay zany tena tombotsombavana champignon manioc io raha faharoa manaraka zany mivody azy zany tsy very intsony fa lasa mivadika champignon manioc zany dia zany hoe ao anatin'ny concept napetraka moa zany le hoe zéro déchet zany tsisy very mihitsy zany ny azoko anatin'ny fanalamanga raha tena marina hatramin'ny fotsy fakany zany vadika vola daholo. Efa misy ny orinasa sinoa mandray ireo vokatra izay ahondrana any Chine. Mbola ao anatin'ny andrana isika amin'izao ary conteneur 2 no nahondrana hatreto. Ny viana dia ny ahatratra 2 taona isa-taona ny vokatra champignon manioc fa raha amin'ity tompanomboana ity dia 2 taona no vokatra andrandraina. Sikena zany dia ny 500 zany kilo. 500 ariary ny kilo zany fa champignon anankiray zany eo 530 ka hatramin'ny 520 kilo ny anankiray. 500 ariary isaky ny kilo no vidiny amarotan'ny fanalamanga ny champignon manioc. Ankoatry ny champignon manioc dia anisan'ny vokatra izay mampidi-bola ny orinasa fanalamanga ihany koa ny famarotana ny résine na ny didikazo ka misy ny fakana izany didikazo izany mialohan'ny anapahana ny hazo.